volan'ny famatsian-drano eto Antananarivo renivohitra nanatanteraka hetsika fanairana ihany koa ny Ambatolampy aty Iroka. Fitakiana ny vola mpivarotra eny Analamahitsy tsy mazava ny ampiasana azy. Tolo-dalàna mikasika ny PAK manome vahana ny kolikoly hoy ny komity miaro ny fahitsiana na ny CSI. Dia finaritra sy ravoravo iray tompoko lasy tompoko vavy mandroso tokantranonao tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovaon'ny MBS amin'ity takarivan'ny Alarobia 21 Novambra 2024 ity manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay anaraka ny vaovao araka nefa narantsika avy hatrany tao anatin'ny lohatenim-baovao teo vaovao manodidina ny sosialy dia nanatanteraka hetsika fanairana ihany koa androany ny mponina teny Ambatolampy aty Iroka sy ny manodidina teny mahakasika ny rano na tsy fisin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Anyerin'izy ireo rehefa tsy nisy mpiaino dia nanatanteraka fanakanan-dalana faobe ary nisy ny hetsika natao nandritra izany. Tsy niala lavitra azy ireo anefa ny mpitandro ny filaminana niditra izay hetsika notanterahana izay araka ity fanady ety Ravy Razafy Mahenina Manora Andre Malala ity. Nalatra toy ireny akarany ireny ireto bidon marobe ireto tsy mbola nandeha akoron-drano tety Ambatolampy aty Iroka raha tokony tamin'ny valora maraina nisy nyhetsika tesitra amponina tsy misy vahaolana maharitra raha nambaran'izy ireo na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny orinasa JIRAMA. Amin'ny 12 alina ny pont mandeha mandaparaina ny andro tsisy rano mandeha rehefa vehivavy ireo mandaparaina ny andro matory tsisy rano rehefa 3 andro tsy hoe androany fotsiny fa isan'andro zany ranonay dia manao ohatr'izany foana vehivavy izay mila misasa mila manasa tanana fa taonany maro mihitsy ty ranonay ity tsy mandeha ary efa niaritra foana izay Ambatolampy na mifanofa trano iny mitsoka daholo satria mijaly rano eto Ambatolampy ka efa feno loatra ny kapoaka dia efa mitobaka dia tsy mety aminay tsony satria tsy nisy tsony rano ray mitatea mitakiny amin'ny JIRAMA zay mba andehanany ty rano ity satria fijaliana foana nay asabotsy salahady io alefa ny mandeha be inona tompoko ny andavanandro ny tsy andanany mandeha fa zara fa mandeha ohatran'ny tsitsina kely mandeha amin'ny rano dia mba anahitra ny tompona ndraikitra rehetra momba nyty rano ity zany izay satria tsy misy rano mandeha tsony na ray mitatera mijaly Ambatolampy tsisy manana rano tsony rehetra tanana Ambatolampy any tokantrano na mpandefa rano any trano na miandry ety ivelany tsisy manana rano raha mandeha dia amin'ny alina amin'ny ray alina na amin'ny 12 matory ety amin'ny arabe ny akamaroan'ny olona tsy misy rano sotroina dia rehefa tsy mahazo ao anatin'izay ora izay dia efa tsy misotro rano satria raha tsy manao hetsika mihitsy izay toa ohatran'ny tsisy ahita hoe tsy misotro rano ny any atsimo no enjehanao nefa ny eto Talina Avila izay hitan'ny masonao tsy hitanao akory raha fa tsy mandeha ny rano dia eto foana izany ireo bidon ireo aloha izay ny fanapahan-kevitra vahoaka eto Ambatolampy aty Iroka ny rano ve tsy mandeha dia anyrahana hémorragie izay tompona andraikitra reto tompoko alefa makaty mandeha manasa lamba ny an-dobo ny olona rano maloto izay nanasana lamba ny olona zany mandeha maka rano any an-drano mena amin'ny bidon dia mandeha maka rano any amamama any am-bobao any amamama dia eritreretra tsara fa rano iray vidiana 500 ka eritreretra ny fahasairana nefa be dia be nefa mbola hividy rano 500 5,000 mampalahelo tsisy karama zao amin'izao tena tsisy vola mihitsy dia nefa le rano mihitsy zao ny tena nefa raha vao mitady rano any amin'ny bobao zao dia atao 500 ny bidon ataony 5,000 olona vao makany Andramena Ambova zany nataon'le olona tsy hita mivaingana hatreto ny ezaka ny orinasa JIRAMA na famatsiana rano io na amin'ny fanomezana herinaratra eto an-drenivohitra kivy tanteraka tena mijaly ny olona ty Ambomanarina no resaka rano ty indrindra fa reto fokotany anankitelo reto Ambatolampy Ambotroa Avarantanana tsy mandeha mihitsy ny rano anatin'ny ray andro rehefa tsarariny tsony le izy ary tena ny vahoaka zany efa mamofo mihitsy le vahoaka ao anatin'le izy efa matonany no miteny izahay dia tsy mihaino ny tompona andraikitra mpanatanteraka ny JIRAMA ministeran'ny angovo ary adidin'ny fitondram-panjakana no mijery vahaolana ao anatin'izay dia jereo efa tezitra ny olona efa mikomy ny olona ao anatin'le izy dia tokony ho jerena akaiky izay mba jerevo le raha-mpamena ny vahoaka fifandrasana ho faty ve ny vahoaka ty aminay izay vao andray andraikitra nareo mpitondra mpanatanteraka ao anatin'izay misy zaza mena vava ty misy zaza tsy salama ty olona tsy salama ty reny tokony ahandro hisakafo hisotro rano ny olona rehetra sady tsy misy
andrahoana ty no tsy misy rano sotroana, tsy misy rano idiovana, dia inona zany no maha-olona ao anatin'izy. Tsy teny Ambatolampy atehiroka ihany nanao hetsika fanairana no tsy fisiana rano ihany koa ny alatsinainy teo ny mpianatra Akatso. Tsy hijanona treo anefa ny hetsika ho ny mponina Ambatolampy raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Mifampitohy amin'izay vaovao mahakasika ny famatsiana rano izay dia ny tsy fampin'ny serasera eo amin'ny mponina ny fokontany ary ny eo amin'ny tompon'andraikitry ny JIRAMA no antony voalaza fa olana mahatonga zao tsy fisiany rano zao araka ny fanazavan'ny talehan'ny rano eto Antananarivo ary misy ny fanazavana ny entina moa tao anatin'ity fanady aty ny Razafmahinina Manora Andre Malala ity. Betsaka amin'ny faritra eto Antananarivo sy ny manodidina no tsy mahazo rano iray alina manontolona mihoatra toy ny teny Akatso sy ny faritra Ambatolampy atehiroka sy ny manodidina. Efa teritra ny mponina ary nanao fihetsiketsehana vao nafantatra ny teny anivon'ny orinasa JIRAMA. Tsy fampiny serasera tokoa ve no antony mahatonga ny olona mikorontana mangataka vahaolana amin'ny rano. Ny hita aloha ny mpanjifa no manao ny asan'ny JIRAMA, manao ny atao hoe relevé ho an'ny jiro. Izao indray tokony hampandreny tompony andraikitra fa tsy misy rano efa 2 na 3 andro. Loatsaraina le famatsiana amin'ny alalan'ny citerne na bombonina ozy izy mifahalalantsika azy dia efa nitondra ny camion avy hatrany ny JIRAMA ho famonjena zay ary efa nifampiresana tamin'ny tompony andraikitry ny fokontany teo moa hoe tsaratsara amafisina sy atsaraina ilay fifandraisana eo amin'ny tompony andraikitra ifotony dia ny fokontany zany sy ny tompony andraikitra ny JIRAMA na ny eo amin'ny karakara mpanjify zany na amin'ny direction technique mba hahazoana mahafantatra dieny melo ny ireny tsy fampiny ireny zany ireny fijaliana ireny raha sendra ny toy lavabe le izy ka ahafahantsika mandray ny fepetra aingana ifamonjena satria aina tokoa ny rano ary ny JIRAMA dia mahafantatra tsara izany atao hoe asarobidin'ny rano zany koa noho izany dia vahaolana amin'ny amehana sy vonjimaika ireo bombonina ireo no azontsika tanterahana ankehitriny, ireo no analefahana an'ilay olana. Ny fametrahana ireny antsoina hoe citerne ireny aloha ny vahaolana ho an'ireo faritra mijaly rano. Voafetrahina anefa ny isana bidon sy ny fatrana rano entin'izy ireny ary koa ny fotoana hatongavan'izany. Raha ny tetika asa maharitra no resahana, mitaky asa goavana sy maharitra izany ary fotoana lavalava ho kosa ny tompony andraikitra. Teny Analamahitsy kosa dia nitaraina ireo mpivarotra noho ny fakambola tsy amin'ny antony ataon'ny lehibe lefitry ny fokontany tao an-toerana izay tonga hatramin'ny 5 alina hatramin'ny 2 ariary ny vola alaina amin'ireo mpivarotra eny an-toerana araka izany. Nisy ny fanady adiana no entin'ny mpanao gazetiny MBS Razafmahinina Manora Andre Malala. Vao maraina ny famitona atao amin'ny propokotany Analamahitsy ireo mpivarotra nakana vola teny anavina nefa no azon'izy ireo raha nanontany antony sy ny ampiasana izany saingy tsy nahazo valy mahafapota amin'ny lefitry ny fokontany izay nitaky ny vola. Zay ny angatahan'le vahoaka hoe anaovana inona le vola takiny, zay ny angatahan'le olona eto fa izy zany tsy tokony isy hoe olona hoe inona fa fisanazavana mazava fotsiny ilaina dia zay. Tany aminay président fokontany tsy haiko hoe vice président ve sy niaraka tamin'ny secrétaire ny fokontany anankiroa miteny hoe aiza ny taratasy misy taratasy fahazahoan-dalana mivarotra ve dia za moa zany mbola tsy tena tompony mivarotra fa zanako ny tompony tsena zay mbola tsy misy zay mamatoa zay mivarotra aloha manana pataty ara-dalàna mbola nanaka taratasy tamin'ny fokontany tamin'ny alohany anokafanay tsena nandoa pataty ara-dalàna tsy afaka hivarotra zay raha tsy manana taratasy avy any amin'ny fokontany nafanay naka pataty nafanay mivarotra dia hoe rehefa tsisy le taratasy dia miakatra ty amin'ny fokontany mandoa vola 300 000 dia tsy azoko hoe zany hoe manana droit hoe zany ny fokontany hitako vola mpivarotra avaiza ilay alalana tsy haiko tsy fantatro hoe avaiza dia atao inona le vola dia tao aminay izy zany dia hoe mpiasan'ny chef district za tsy na hoe mpiasan'ny fokontany fa chef district ozy izy dia omaly izy tonga teo aminay teo dia raha pito ozy izy amin'ny filosofia fa ny anao madama makany amin'ny fokontany dia entina ozy izy miaraka amin'ilay 5 alina
dia ahoana moa noaizako mitondra vola 5 alina aza mitombombahatra ve dia izy 5 alina ray andro dia manarakaraka an'izay raha ohatra ozy izy ka hoe tsy makany androany dia omemiko vocation dia akatona antsena izao vanim-potoana zao ve avy confinement tsika ahoana moa mitenenana hoe 250 000 rapitso anao androany anao manindry bouton rapitso aloha izy naterina raha misy vola elan'ny fokontany ve maninona izy raha miantso mivarotra rehetrarehetra hoe tonga avy nareo ivorytsika misy tany malala afaka vivoriana dia hoe otsinona ny zakanareo tsy nampaninina leny izy fa hoe terena fotony hoe 5 alina misy ny 7 alina misy ny 9 alina ho terena fotony ohatrany mba mangidy kosa angamba zany droit hony tsisy antony eninao tsara angamba nisy toana no avonavim-bava hoe tsy tokony manantona tena reo fa tsy manakorotana manonevy miveny olona dia manakorotana misy RF2 alohanay 2 arivo isam-bolana misy adidy alohanay isa-taona misy ny tena nitsongotsongony tsirairay misy ny nampandoavana dia misy ny tsy nampandoavana fa raha ohatra hoe ka mba nampandoavana daholo dia tsy nampanina dia nefa mahagaga le mazahay madinika le mahagaga zahay madinika kely mba mitady kely no nampandoavana fa le quincaillerie lehibe tena lehibe tsy nampandoavana nefa samy mandopatanty dia malahelo ny fonay ary zay raha tonga eto tsy manakorotana tompoko aoka dia azava fa mba maneho ny hevitray hoe atao inona ary le vola 5 alina takina aminay mila mazava mangarary zay tompoko zato mahery ny mpivarotra anakana vola 5 alina ariary hatramin'ny ray hetsy ariary isan'isany raha ataony kajikajy tsotsotra tokony ho 5 tapitrisa ariary mahery ny fitambaran'ny vola ilaina amin'izy ireo ampiasaina amin'inona nefa izany niezaka nanatona levitry ny fokotany moa izahay saingy tsy noraisina fa teo antokonana ihany fanamory mpanao gazety teny amin'ny fobetoerany teny Antaninarenina kosa androany ny teo anivon'ny CSIna ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité nanome ny heviny momba ny tolo-dalàna idéal son sy ny ady amin'ny kolokolo ihany koa fa na dia adina eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala nanolotra tolo-dalàna ny solombavam-bahoaka idéal son makasika ny fanafoanana ny fandikan-dalàna ara-ekonomika tsy eo ambany fahefan'ny PAK na ny rafim-pitsarana manokana amin'ny sahana ny raha-kolikoly ny tsy fahafahana manao fanagazana milohan'ny fanamelohana ary ny fanenana ny fehimpotoan'ny PAK efa nankatoavana teo anivon'ny antenimera-pirenena io saingy notsipahany teo anivon'ny antenimeran-doolona nitsangana nanohatra io tolo-dalàna io ihany koa ny vondron'ny firaisamon'ny-pirenena ary niombon-kevitra amin'izany ihany koa ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSI fitsarana natokana hitsara ny kolikoly sy ireo infraction économique et financière lehibe ireo ka raha sanatriny zany lany io tolo-dalàna naroson'ny assemblée nationale io dia tena tsy afaka ialana fa hiemitra daholo ny score ny Madagasikara ary hiemitra hatrany amin'ny bailleur mety tsy hisy tsonony fa hisalasala izy ny amatsy vola eto Madagasikara ka tsy amin'izao fotoana ivoatsika ny crise ny Covid no tokony hisy an'izany proposition de loi izay manimba ny système anti-corruption ary manimba ny image ny Madagasikara amin'ity resaka ady amin'ny kolikoly ity. Velo rano ny filoha ihany koa ny resaka tolérance zéro momba ny ady amin'ny kolikoly. Raha ny voarakitra ity tolo-dalàna ity anefa toa vao miama ampifanalavitra amin'izany vinjany ka heveriny CSI fa fiverenan-dalana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fankatoavana izany. Raha sanatrika lany le version lany tao amin'ny Sénat satria raha lany le version ny Assemblée nationale tsy novain'ny Sénat dia efa lalàna zay de promulgation 6 dia raha tonga tamin'izay dia sekanao antso avy zay ny filoham-pirenena zay teny aminy hoe andriamatoa filoham-pirenena aza promulgué na io lalàna io satria tsy mifanaraka amin'ny tolérance zéro sy mively rano nataonao io lalàna io tolo-dalàna io. Misaona ny tontolon'ny politika eto Madagasikara satria dia nodimandry ny mpanao politika Razohary manana SOLOFONANTENAINA izay efa nitana andraikitra lehibe sy andraikitra ambony teo anivon'ny antokotiko Madagasikara no olom-boafidy teto amin'ny firenena ihany koa fa na dia adiny Asinandriamalala sy Tahiriny Aina. Nodimandry androany maraina teo amin'ny fahaenina amin'ny 10 taonany i Razohary miaza SOLOFONANTENAINA anisany nanorina ny antokotiko arivony tenany ary lasa filohan'ny antokotiko Madagasikara ny taona 3 ka hatramin'ny taona 7 nijanonao mpikambana mavitrika tao anatin'ny antoko izy taorin'izay ka ny taona 12 dia mpikambana tao anatin'ny CT tenany tao anatin'ny reny tetezamita ireny
tamin'ny taona 2014 indray dia tavaverina mafilohan'ny antoko ty mazy izy nandritra tsy nateto tandrazana ny filoha Marc Ravalomanana. Taorian'ny kongresy ny antoko no tanterahana teny Tanjombato kosa dia lasa ny filoha Marc Ravalomanana indray no filohan'ny antoko taorian'izay. Efa solombavambaoko any Madagasikara voafidy tany Ambatondra Zaka ihany koa ny tenany ny taona 2014 ka hatramin'ny 2017 ary filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany ny Tomasina nandritra izay fiampitoam-piasana izay. Raha araka ny vaovao azo dia noho ny fahatapahan-lalana tampoka ny nahafaty azy. Namela manano tena i Radobikila ary namela kamboty telo. Dia konao amin'ny FJKM andravango fivavahana ihany koa izy. Alevina ny sabotsy ho avy izao moa eny amin'ny fasandrazany fa mialohan'izay dia eny an-trano fonenany eny Soavimasoandro ny drazana. Izay ekipany MBS RANO dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviany. Tsy maty akory fa mitoetra ny mamy navelana izany mpanao politika izany teto amin'ny firenena RAZOHARIMIHAJA SOLOFONANTENAINA fa dia miara-miombina lahelo hatrany ny fianakaviam-ben'ny antoko tiako Madagasikara sy ny ekipan'ny MBS RANO. Eo amin'ny lafim-baovao hafa amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ifontiny dia fantatra amin'izao fotoana izao fa misy ny fitsirihana manokana ataony eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola amin'ireo komuna sasatsasany eto an-drenivohitra fa na dia tiana mikasika izay indrindra no nataony MBs sy Mathieu Prince androany teny apita tafika teny. Isan'ny nanaitra ny nahita ny tatitra izay nataony Bianco Omaly. Raha fehezina mantsy dia anjakan'ny kolokolo sy ny fanodikodinam-bolam-panjakana ny fitondrana ankehitriny io. Tahaka ny mahazatra dia fanafainan-keloka foana no ataony ity fitondrana ity. Raha ny vaovao voaray mantsy dia mitsidika matetika ny komuna izay tantany ny ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antokotima ny ministeran'ny vola amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny komuna ampitatafika manokana taorian'ny fandraisan'ny ben'ny tanàna ny fitantanana ny komuna dia efa nisy ny fahatongavany Bianco teny antoerana. Saingy dia izao itongavany ministeran'ny fitantanam-bola efa ho inefatra izao indray. Inona no antony? Sadaikatra be amin'ilay izy satria tena fanakaiky kely daholo le atao. Mahasoa ve mahatsara ve mety mahasoa le izy mety mahatsara fa ny lafiratsiny ihany koa mety mampiana ny ampopoan'ny ben'ny tanàna le izy amin'le olom-boafidy. Inona nefa ny tena tanjony zao eo anatiny izay le nyteneniko faran'izay ve so sanatria misy an'izay le izy hoe ampiana ny ampopoan'ny ben'ny tanàna mihitsy ny tanjony ao anatiny tsy fantatra intsony le izy fa dia miezaka aloha fa ny azoko ambara dia hoe tsy mbola nisy ohatry ty taony ty hatramin'izay ihany ny tantanako ny komuna Ampitatafika. Manelingela le izy raha tsorina ny resaka dia hoe manelingela le izy. Ny fanontaniana mipetraka manoloana ny fihetsika izay ataony fitondram-panjakana izao dia ny hoe misy ambadika politika ve? Raha komuna midadasika kanefa isan'ny mandroso mantsy eto Antananarivo sy ny manodidina dia ny komuna Ampitatafika. Mampiodina an'ilay komuna aloha amin'ny ankapobeny izay ny tena mahatonga anay nitady ezaka be io hoe tady partenaire. Ary isorana ny partenaire izay mamaly ny antson'ny komuna fa ny tanjona ane dia mitovy amin'ny andretrarehetra ihany hoe mba aleo tena ny komuna arabola mba tsy ho vesatra amin'ny fanjakana ny komuna mba ataontsika hoe levier anankiray manainga ny fampandrosoana ny komuna. Isan'ny fanamby izay nataony filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-keviny ny anampin'ny ben'ny tanàna manerana ny nosy. Kanefa raha ny fihetsika ataony fitondram-panjakana amin'ny ben'ny tanàna izao dia fampiororona ben'ny tanàna no atao. Azo heverina ve ny sy fampandrosoana any Madagasikara amin'izany? Mitontolona ho an'ny vondrona panorama ary misy ny fandaram-potoana izay voatondro ho tanterahana amin'ny faran'ny herinandro io izay nampahafantarina androany. Ao anatin'ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Andra Kotomalala ity. Tsy masakana ny mpanohitra mirahina ao anatin'ny vondrona panorama ny antsojay samihafa atao aminy. Iazo ny faritry vakana karatriny indray ty vondrona panorama ity ny sabotsy ho avy izao ifanotrina amin'ireo solombavambahoaka anao tatitra. Zava-dehibe loatra mantsy ny fahafantaran'ny vahoaka ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Misy milaza manao hoe manina ny afangaro ny resaka politika sy ny olom-boafidy. Fa teto amintsika angamba nisy olom-boafidy zay tonga ho azy raha tsy avy amin'ny alalan'ny vondrona politika. Vondrona politika no nametraka azy teo. Ary ny olona mitantana ao anatina groupe parlementaire na ao anatin'ny atao manao hoe firaisambehan'ny olom-boafidy sy ny sisa dia fampifiara-potokevitra politika ny antoko politika misy azy. Ary satria
maro ny antoko politika mivondrona ao anatin'ny vondrona panorama dia maro koa zany ny parlementaire sy ny olom-boafidy miaraka aminy ao zay vony fanotrona sy hiaraka amin'izany raha zany ka eto izahay vondrona panorama dia manainga ny vahoaka manontolona tsirabe sy ny vaky nakatra sy ny manodidina sy izay rehetra avy any amin'ny faritra afaka sendra mandalo ao Antsirabe ho avy ao amin'ny fionana izay atao amin'ny asabotsy ao Antsirabe renivohitra io. Ireo mpikambanao amin'ity vondrona panorama ity dia tsy misy mandray anjara amin'ny fifidianana loholona izay atao amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Fifidianana izay iverin'ity vondrona ity fa mitanila voapirofo raha teo zany satria tsy misy mpanohitra mandray anjara. Fa tsy misy afa-tsy ny herim-bahoaka ihany no mampiova zavatra eto. Ny teto faritra maro na tamin'ny analan'ny radio na télé na an-gazety ny vondrona panorama ary maro be ary ny tsy fantatry ny aina manjery akory fitetezam-paritra taonay na any amin'ny fokotany na any amin'ny commune amin'ny toerana maro era Madagasikara fa misy ireo ampifantarina nareo reo sahala amin'ny tany Thomas na tany Ambatondraza ka tany Moramanga ary tany Fianaratsoa zay tsoroneto fa nahitana fa sarotra amin'izao fitondrana izao miaina ao anatina demokrasia. Tsy tato ny fisian'ny olona manohitra azy, tsy tato ny fisian'ny hery sy ny namany izay mitsipaka ny foto-kevitra ijoroany ary tsy tato ny famezana soso-kevitra aminy izao hitondrana azy satria matahotra izy amin'ny fiarovana ny fahefana am-pilatarany ary manahy izy fa mitsingila ilo izany fahefana izany. Nisy ny tafahoan'ny mpanao gazety izay nataon'ny CRN teny akorin-drano teny androany. Voaresaka nandritra izany fotoana izany ny resaka fampihavanam-pirenena eto Madagasikara. JIRAMA menjanahary sy Mathieu Prince natrika ny fotoana. Taorin'ny nanaovan'ny fandarana dinika teto anivon'ny fahitalavitra MBS no nahazo vaovao Andriamatoa Christian Tabera izay mpikambana ao amin'ny CRN fa misy mikonokonona fitokonana eto amin'ny firenena. Ary lazaina avy eo fa ity mpanao politika ity no nitarika izany. Tsy vahaolana ny fanagadrana sy ny fandrahonana tahaka izany hoy ity mpanao politika ity. Tsy tsara ho antsika zay resaka intimidation sy menace alohan'ny fotoana zay mba tsy ahafahany izy amin'ny teny zahay dia fa tapa-kevitra hagnano politika ary hagnano politique de vérité fa misy endrika fanaovana politika tokony hovana zany eto elana le fanaovana politika miaro tsy fitiavan'olona personnel regny fa le hevitra hoentina ny toanana ka hoy zao hoe tsy tsara ho antsika zay anomana an'izay sady zay ao anatin'ny fitondram-panjakana ao ajanono ary regny zavatra nataoko tamin'ny dinika regny dia karazana tolo-kevitra ao amin'ny fitondram-panjakana regny mba hifanantonana zay sy mitatoerana fa mpanohatra miandro ny 2023 zay raha ohatra ka tonga ny fitondram-panjakana ny 2023 ty mandaty. Nanamafy hatrany moa ity mpanao politika ity fa tsy ny mpanohitra mihitsy no hitarika ny tsy fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena fa ny fiantsinady sy ny raha matahora izay ataony mpitondra ihany. Sarotra ny irosona amin'ny fampihavanam-pirenena raha izao zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena izao hoy hatrany ny nambarany. Mbola tsy tonga ny anivon'ny antenimiran-doolona hatramin'izao ny volavolan-dalàna ife ny tetibolam-panjakana taona 2024 manahoana ny mety ho avy nyity resaka tetibola ity satria dia mbola tsy misy vola iasana hatramin'izao eo anivon'ity antenimera eny Anosikely ity. Fa na dia diny Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny fahefana mpanao lalàna amin'izao fotoana izao dia mbola taraka any amin'ny faritra avokoa ny ankamaroan'ireo loholona noho ny tsy fisian'ny vola eto miasa. Mampanaraka izany ny hoavin'ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 2024. Tsy avela fanjakana miasa zay zay mety aminy mampandeha ny firenena ngamba zany na eritreretany koa hoe ny tetibola amin'ity taona ity ngamba mety atao ordonnance indray efa indroa misesy zay zany ordonnance foana tetibola mety zay zany mahadia volana ny fony dia tsofona rano amin'izay izy. Tsy mivoaka ny lalàna zany fa dia miandry an'ilay senateur vaovao andinika an'ilay lalàna zay vao lasa lalàna io satria système bicaméral tsika tsy maintsy ny andram-panjakana anankiroa no mandany an'ilay lalàna mba ho lasa lalàna velona ka raha ohatra hoe lany avy ny amin'ny antemera-pirenena izy nefa tsy voadinika taty amin'ny antemeran-dolona dia mbola tsy lalàna izy zany mbola tsy manan-kery ho lalàna zany. Ny solution mety ho andrareo zany dia miandry le senateur vaovao andany azy zay vao lasa lalàna zany hoe zany any amin'ny volana me. Raha araka ny fanazavan'olona Madagasikara ity hatrany ankoatra n'ilay volavolan-dalàna momba ny pôle anticorruption dia mbola misy volavolan-dalàna iray sy tolo-dalàna iray hafa
vary mangatsika ihany koa ao amin'ny anteny Merandoolona. Raha ny tena marina ny vary mangatsika anankiray aloha zany dia mikasika ny lalàna paka zay zao no midinina farany teo fa ny ankoatran'izay ny vary mangatsika tsy dia tena vary mangatsika ilay izy satria nefa napetraka anapidirina tao anatin'ny lahadinika tamin'ny fivoriana farany teo fa ny tompony tolo-dalàna no tsy tonga anazava sy aron'le lalàna ny toanany zany dia tsisy vary mangatsika. Ny tiako tenena amin'izay zany hoe ny lalàna mifehy ny antoko mpanoratra ohatra le tompony tolo-dalàna tsy tonga tsisy ny nazona atao. Ny vary mangatsika anankiray koa zany mikasika le toaka gasy tsy tonga ihany koa zany le tompony tolo-dalàna dia izay tsy vary mangatsika moa zany satria ny tompony mihitsy ny tsy tonga. Iandra fanavaozana ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny anteny Merandoolona ve avoaka ny tetibola ity androm-panjakana faharoa ity. Simba tanteraka ny lalana etsy amin'ny 17 hektara miazo ny vato be iny amin'izao fotoana izao. Mitondra faisana ireo mpampiasa lalana araka izany ary tsy vitan'izay fa ireo mponina manodidina ihany koa dia mizaka ny CRN-ANTOKO vokatry ny fofona maloto noho ny fiandronan'ny rano manodidina izany. Araka ity fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay mbola Yasina Andriamalala sy Tahiry Aina ity. Efa volana maro izay ny simba tanteraka ity lalana eto amin'ny 17 hektara eto amin'ny vato be ity. Ny 20 Martsa dia laza ny filohan'ny Repoblika fa amboarina avokoa ireo lalana simba rehetra eto an-drenivohitra mandritra ny fihibohana. 7 volana izay lasa mbola toy izao ny aratsy lalana eto an-drenivohitra Madagasikara. Tsy misy ny fandraisana andraikitra mpitondra fanjakana ka lasa fiveloman'ny olona ny fisiany lavaka toy izao. Anisany mivelona amin'ny fanotoranareo lavaka izao ity raim-pianakaviana iray ity. Mangataka vola dia mipozatana manotrano ty dia maka le tomobily renay kunjay mas dia mireusy ray alina iny toko ray andro janjay sekanty any Lakamisy Fenarivo tena mitoy sarety io maitsomaitso kely. Maro ireo mahita faisana no ity lalan-dratsy ity izay tsy mifiara irery fa hatramin'ireo kalesa mpitondra tavoahangy toy izao ary. Tena rasy be ty mahavaky raha e, mahavaky zavatra. Fa mianjera mahisy fa nianjera e. Le farasian'le lalagna zany mila tokony voza e. Saiko aloha zany fa dia rasy le lalagna. Rasy aloha ny lalagna e. Na ireo mpivarotra eto amin'ity lalana simba ity ihany koa ary dia mijaly noho ny vovoka izay miparitaka. Mibofoka be le izy dia mameno hanina be. To dia mibofoka mihitsy le izy to dia mitoro ohatra hoe tady be ohatra ny fahalalako an'izy mibofoka ihany le izy dia ohatra ny hoe mipitika mangana anatin'le sakafo daholo dia tsy maintsy saromana le zavatra maivana mihitsy le rano fa miasaka tapaka foana. Efa maro ny velotaraina noho ny fahasimbany ity lalana ity saingy tsy mbola nahita mpanamboarana izany androany. Mety tsy mamaky amin'ny mpitondra izao mararina amin'ny vahoaka izao. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiaraha-miasa teo amin'ny ONG Great sy ny commune Ampita Tafika. Ny tanjona anatin'izany fiaraha-miasa izany dia ny ady amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana. Germaine Menjanahary, Mathieu Princy. Commune Ambohimangakely, Ampita Tafika ary Tanjombato no iasan'ny tetikasa Alsota ka toeram-pivoahana sy ara-pahasalamana miisa 700 no apetraka amin'izany izay mety azahoana vidanza manodidina ny 500 isam-bolana. Natao androany ny fampafantarana io tetikasa io teny anivon'ny commune Ampita Tafika ary aritra 3 taona. Tanjona tetikasa dia ampandroso amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana ny commune fa raha tsindrina manokana dia ny anafoana ny fangerena kalamanjana ray dia ny faharoa tsy partahan'ny fako eny rehetrarehetra ka tonga tsy fahasalamana ho an'ny mponina eny amin'ilay commune izay iasana. Misy andraikitra ngeza be hoentin'ny commune manomboka fotsiny tetikasa dia rehefa avy eo ny commune manohy anazy rehefa lasa ny tetikasa. Olona miisa 7 no isitraka ny fanangonana fako isan-tokantrano ary fako 70 taona isam-bolana no ahodina ho composta sy biogaz. Raha ny antotanisa voaray dia manodidina ny 900 isan-jato sisa no manana lavapiringa ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao.
Andeho any Mahajanga isika ao anatin'ity vaovao ity ny fanohitra amin'ny zava-misy tanteraka no iainan'ny vahoaka ny Mahajanga amin'izao ary tsy araka ny nampanantenan'ny mpitondra ihany koa no sitrahan'izy ireo. Mahatsapa ny mponina ao Mahajanga amin'izao fa miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirana ny fanjakana satria dia hatrany amin'ny resaka finoana avy no ivalaparan'izy ireo araka ny fanadihadiana nataony samy mamonjy Mahajanga. Mifangaro tanteraka ny politika sy ny fidirana amin'ny asam-piangonana nefa dia dradradradraina isan'andro fa tsy tokony hifandray ny politika sy ny fiangonana. Hita zany teto Mahajanga ny fanjakana mihitsy no te hiditra lalina amin'ny asam-piangonana manerana ny Madagasikara. Tenareo no mitsara azy izy io resahantsika io toa mifandray be le izy toa ny fanjakana ny tena tahiditra ao amin'izany resaka fiangonana zany fa maninona mampizarazara fiangonana iny zany za tsy hita ny ara-pinoana eto fa zay ny mahasarotana katolika mba tsy hidiran'ny politika ianao toko anina satria samy manana ny fireneny eo ka ny politika dia any ivelan'ny fiangonana fa raha vao ny politika nentina fiangonana dia ny fiangonana koa zany fampizarazara. Manoloan'ny tsirary ny mahazo eo anivon'ny Sénat mijoro izy ireo ary miteny tsy mety hatrany eto amin'ny firenena. Zay miteny io zay tsy tantin'ny olona eny dia efa voalazako foana ilay tsy fanara-dalàna eny tenenina io mba hiverenantsika anatin'ny fampiarana ny lalàna zay misy. Raha ny lalàna tsy mety dia tokony foanana arenina ny lalàna fa rehefa mbola io aloha lalàna eo dia tokony anaja an'izany satria inona ary zany mba repera hoentin'le olona terizinao raha izy mahita zao hoe ary toa tsy manara-dalàna le fanjakana ary toa zavatra teneniny tsy mitovy amin'ny zavatra ataony manimby zany hoe fitantanana lasa vaky lavitra be ny elonelona misy amin'le mpitondra sy ny vahoaka hoentina. Mbola miteraka resabe maneran-tany hatramin'izao ny voka-pifidianana filoham-pirenena tany États-Unis ny 3 Novambra lasa teo. Hatreto dia mbola tsy manaiky resy aloha i Donald Trump na dia efa mivoaka ofisialara fa maresy i Joe Biden fanadihadiana nataony miala rariny ombana sy tahiriny aina. Loharano Canada, io no niantsony Joe Biden ny tsy fanekeny Donald Trump ny fahareseny nandritra iny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina izay notanterahana ny 3 Novambra lasa teo iny. Raha ny zava-misy any an-toerana tokoa mantsy dia mbola mieritreritra ny tena no mpandresy ary mbola manambara ny fandreseny Donald Trump raha toa ka tototry ny fiarabana avy amin'ireo filoham-pirenena vahiny maro ny filoha voafidy Joe Biden. Nambarany ity filoha demokraty ity omaly tany Wilmington, Delaware fa tsy hisy akony firy amin'ny famindram-pahefana izay fandavany Donald Trump ny fahareseny izay. No amafitsiny kosa nefa fa mety hanimba ny lova sy ny tantara politika ny repoblika izany. Na izany na tsy izany dia nolazainy ity filoham-pirenena voafidy ity fa efa eo ampikarakarana ny resaka fitantanan-draharaha izay tokony vonina sy asa ny 20 Janoary avy izao ny ekipany. Amin'ny fotoana io ihany koa raha ny voalaza no anatanterahana ny fianianana. Androsi isika hoy izy ary ao anatin'ny fomba mirindra no andraisana ny fitantanana sy ijerena ary sy afidianana ireo ekipa hipetraka eo amin'ny toeran'ny kabinetra ary tsy hisy asakana izany. Raha tsy ahivina dia isan'ny asa ho ataon'i Joe Biden lahara-pahamehana n'izao fahatongavany eo amin'ny fitondrana izao ny hiadiana amin'ilay valanaretina COVID-19 izay nandripaka ary mbola mandripaka Amerikanina maro amin'izao fotoana izao. Mankasitraka mankatelina tompoko lahy sy tompoko vavy tapitra ny vaovao tamin'ity alarobia ity ankasitrana feno ianao tsy misaraka amin'ny MBS ary asainay ampitiavana sy ampanajana hatrany hitoetra hiaraka amin'ity fahitalavitra maminao sy ankafizinao ity ny tenanay no mametraka ny mandrapitafa ary ankasitrana ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy.